zay zany ny tena hoe zavatra tiana velabelahana tamin'ity fotoanan'ity androany a afaka mijery an'ilay finday etontsika afaka mahita misy tablety ihany koa tablety amin'ny vidiny mora dia mora 10 000 ariary chargeur anankiray dia chargeur anankiray izy ity manko somary mazaka afaka chargena téléphone folo anatin'indray andro dia misy an'ilay lampe torche lela zayko teo izy io indray somary ambonimbony kely ny vidiny eo amin'ny 300 000 ariary mahery eo. Nazavaina fofohy moa zany dia hoe misy ireo fitarany tamanjotra mahatonga ty farany tao ty efa mihoatra ny 20 ny site vaovao izay nisokafana tamin'ity tao ty dia tsy andanin'izay ihany koa ireo fanokafana ireo ataontsika hoe point orange money maro isan-karazany izay efa mihoatra ny 10 000 izy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo tolotra maro isan-karazany tolobe izay efa nafatarana ny Orange Madagascar hatramin'izay ny tolotra be dia io zany mora indrindra amin'ny ataontsika hoe eto amin'ny marché de la télécommunication à Madagascar amin'izao fotoana izao ao anatin'izany ny be 5 izay 5,700 ariary monja dia efa ahafahanao miantso ary ny tolotra be iray izay aotra faingo 6 ariary ny 7 segondra raha ohatra ianao hiantso any amin'ny Orange. Ao anatin'izay ihany koa ireo finday maro isan-karazany izao moa tsika izao efa ato anatin'ny fijery mpianatra dia misy ny finday izay antsointsika hoe Pixie to Max izay smartphone efa azo lazaina ihany efa avolentana ny vidiny ny jerena. Valérie Ranaïfson, toeran'andraikitra ny tolotra atao amin'ny Orange Madagascar. Fahatsarany ny finday amidiny rehetra. Dia tiako mbola anatin'ny gamme Pixie, Pixie 7, tablette indray izy. Izany hoe ao anatin'ilay ataontsika fianakaviana Pixie mihitsy izany ny Orange Madagascar miezaka mamoaka ty marika anankiray ity. Raha ataontsika izao ny fampitahana Pixie 2 ity izao ty ilay navoakantsika tamin'ny film tamin'ny volana Mai dia namoaka indray tsika izao Pixie to Max tonga dia hitanareo hoe somary manatombo kokoa zany ny habean'ny écran an'ilay finday anankiroa. Izay zany ny tanjonay tao anatin'ny famoahan'ilay Pixie to Max hoe ahafahany ataontsika hoe ny mpanjifa ahafahany mahita internet bebe kokoa izany hoe confort de lecture moa fitenin'ny vahiny anazy dia na izany koa raha ny application ao anatiny miakatra kokoa zany mifankatsara ao anatin'ilay Pixie to Max raha ohatra tsika ka nanana 3 mégapixels ohatra amin'ny Pixie 2 dia efa miakatra 2 mégapixels dia miakatra 3 mégapixels tsika amin'ny Pixie to Max.